Anjara masoandro dia ampeny ny antany rintso. Ray volana izay no nahafatesan'ny eny. Ray volana ny goako ny mangidy indrindra. Tsy mba nananako mpiatsony. Dada, aiza re ianao hoe? Aiza ny mba misy anao hoe? Asa hoe mba tsapanao ve hoe misy somby ny hainao mijaly ihany? Misy ilaky ny hainao mitady izay sarangotana fa tsy mahita? Tapaka ny hevitra fa andeha hiala aty ambanivohitra rangahy. Ho tadiaviko io adresy misy antady io. Sofa mba misy sary ny meniny ahy ihany mba hahafantarako azy. Nefa mandra-pahitan'izay atao dia ho aiza? Sa nampisan'ny 4,000? Raha izay dada mantsy tsy ho hitako vetivety amin'ny ty fidadasika tanina rivoko. Zaho koa tsy mbola zatra ao tsara. Tsisy mangidy tsy andramana izany rangahy. Mandeha ampinoana fa tsy hamela aho irery izany ny tompo. Tsy hangatakandro fa raha apitso ihany dia hanaingy. Andaony akany kelinay sineny aho. Sady tsy te hijanona atsony koa ahy. Aleo izay ny atao. Tapaka ny hevitra. Tonga eto Antananarivo ihany aty. Tena hoe reraka e. Aleoloha makaina keletsany tsisin-dalana etsy fa tena vizaka tanteraka. Sady nono tompo, inona reny ataoko e? Fantatro fa momba ianao ary manana lalana ho ako. Ny ataoko voalohany aloha tady asa. Nefa ny zaho zany tena nony. Atiako tsisy na dia ariary aza. Andeha mba nahoatra ndrenka. Angataka na dia hoe vola kely fotsiny ihany aza no azo. Sitrany ahy e. Mba mangataka tompoko. Mba mangataka e. Mba mampalahelo koa tony mpangataka tony ka. Tovavy mirijarija be io hoe rangahy dia maninona no mangataka? Maninona raha mitady asa? Mba mangataka Ramosea. Mangataka rehefa nony. Maninona raha mitady asa ary madomzelona? Tsy faly ny angataka sy tolora-potsiny. Mba miangatra ianao Ramosea. Raha mahita ve tsy mba satrika azy? Fa mazoto asa ianao? Tena mazoto ah. Ndao miakara ary hiaraka amiko e. Zany, misaotra ny tompo. Misaotra Ramosea. Ohatra, izandray tony olombo rehetra fady rano entinao miditry ny tranoko ty. Fa nareo ihany ne eo no menomenony. Dia avy eo rehefa mahita lehiba dia tsy akasitrahana indray. Tsy azoko mihitsy ka. Ay ve, azafady. Olona iasa zany izy io. Fa heverinareo fanao inona indray ary izy io e? Somba ankizany lako. Aza manao izay malatsaka ary maman. Zany mba fanambaniany reto ahy e. Aleoko mangina ka. Zay tokoa rehefa mahantra. Iza marina moa ilay anarana teo? Ohatry mbola tsy fantatro. Kanto tompoko. Kanto? Zaho ve dia mba kanto? Aleoko mandeha fa tsy. Asa eo midio tsara ny kantonareo ry maman. Ese. Manahoana mahate? Manahoana tompoko? Jery ny anarako fa tsy tompoko ka. Fanajananao ne zany? Tsy mendrika ho aza ny adzain'izany mahate a. Tsika ne samy mpiasa e. Dia maninona ka? Ngara samy mpiasa dia tsy mendrika hifanaja? Tsy mendrika ho antsika izany mahate a. Kanto koa aloha ny anarako fa tsy mahate. Ay tokoa moa. Ny andray Jery. Faly mahafantatra ny Jery? Torak'izany koa. Ny olona ary Jery no tsy manaja antsika
fa tsika ingeka sarobidy sy manan-danja eo anatrehan'Andriamanitra aza mirahara azy fijeriny olona izany ny tomba midina eo anatrehan'Andriamanitra jerena. Andray ohatra mahafinaritra ny fiaraha-miasantsika ato izany raha izany a. Izany ve izay no irariana fa ilay patron antsika koa aloha tena hoe mahasika sady manambanimbany olona be ry. Izay ihany no mmpanan-karena ny asa fotsiny no ataovy tsara fa izay no ataontsika ato. Izay aloha tsy manana dia miafy fa izy mianakireo zany ry zareo rery no mipetraka ato. Anka ny rainsedy mivezivezy miasa ny ampitan-dranomasina any. Ay ve? Ohatray ay ve tsara tarehibe ohatr'izao ty kanto tsy rehefa miaingo e. Tena kanto araky ny anarany tokoa a. Andeha hoaiza zany kanto izany ka? Ohatray orjery lahatiny androany andeha hivavakako. Ay tokoa moa efa nihera zany se io. Vao andeha hera mihitsy io ka. Tsy te hanakivy anao aloha e. Hoe tsy avelany ve? Ie. Mba manana ny zoany kosa ny antsika na dia mpiasa azy miomana dia ndao hiaraka e. Tena mahazo toloky indrika. Mila an'Andriamanitra jery ny fiainantsika. Mamy loatra ange le midera azy any amin'ny tempolony fa izao olona noforoninko azao matso izy no anambarany fiderana. Aleo kia manaraka mandeha. Endray ariko vavaka ao anao a. Misaotra kia. Zay ho azany zavatra rasety kay zany ankatony kialakanto zay ka tsy fantatro marina ary tsy araka le nieritreretiko mihitsy zay vao tena hoe mitady kanto araka ny anarany fa ho aiza izy zany e. Saika mba hera aminao raha misekely fa mba handeha hivavaka. Ay ve zay zany fotsiny e. Soatra tompo tomba tsotra ery izy zany za efa natahotra avelanao aho zany. Ie ao fa terika ianao e. Ny rasy fa moka tomobila vetivety aloha. Ohatray oka izao raha mise fa aza misahirana. Tsy manahirana ka andao oka izao tsy fiangaviana zany fa didy e. Ohatray tena tsy azoko mihitsy koa ty olo ty. Ary ndritika tena kanto araka ny anarandriny mihitsy rehefa miaingo tsy araka le nieritreretiko hatramin'ny voalohany mihitsy. Tsy azoko koa le tianyty olo ty atongavana sa mitady anadala sa ny aneka tsisy mandrakizay. Tena marina aneka izany ary nzio atao tsy miteny mihitsy. Efa teny fiangonana ramise eto amin'ny miala. Tsy aleo hoe tsy mandeha mivavaka tsika e. Mba miara mitsangatsangana kely tsika roa. Ohatray hivavaka ne ramseny ny lako tao an-trano dia izay ihany efa fotoana naisy ny tompo mihitsy ny androany ka. Izy zany ay efa misy olona miaraka aminao zany. Tena tsy miara-tsy tamin'iny manany ihany ve ty olo ty sa minitsy mahalala amin'izao andro efa mazava be zao ve dia mbola tsy mahalala ny fisian'Andriamanitra ihany. Iza ho azy zany manontany anao ny zary kanto e. Fa ianao ve ramse manany ihany Tsy miany aminao arery ianao fa tsy ombonako amin'izany tompotompo zany. Ohatray so dia mba tsy normal ary ty olo ty azo rerony tena tsy mahalala ve sa mody andaly nefa jereo any ety endriny tena hoe tesitra. Andriamanitra re zany izy no nahary sy namorona antsika dia izy ny tompontsika. Ay ve efa saika tapaka ny lalan-drako. Eo amin'izay ary ajanony efa tonga. Tsy mijanona eo zany ianao mitsangatsanganytsika nga ny sitrapona natao mbola piasako ny ianao eo ambany fifehezako. Tsy eke kosa zany ramse na piasanao aza dia mba manana ny zoako koa fa tsy hoe izay tianao foana no atao. Te aninona
mitsambikina raha safa lasa zao hoe Ramose hoa tsisy hoe Ramose sady tsy ety koa ny anarako fa tsy Ramose anao zany. Tongotsika tsara be mety amindry any am-piangonana ihany Ramose no mety amiko a. Toniko tena sipatsy efa toerana mahafinaritra be zao ve rangana ampisehanareo dia mbola tsy tiana ihany sady tsy mahita gasy ve hoe sedy ny anarako e. Manahirana ny antso anao amin'izany ka aza atao re izay hanananao tsiny eo anatrehan'Andriamanitra. Ndao atero any am-piangonana fa efa manomboka izay ny fitaovam-pivavahana. Aza atao mihitsy izay hampasika aminao dia aza sarotiavina koa akafi izo aloha ny androany. Ka tsy akafian'izao mihitsy ahy e. Ohatray kanto kely tody tafakatra andapa sady nahazo devant mihitsy. Tongotsika kanto tiako be kindria. Kanto tsy maintsy valianao ihany zay dia atao faranzengana koa. Tsy normal. Ahoana? Eny hoe ary ty mampiritony. So dia adala sitrana ho io patron anao io e. Fa ahoana? Halako mihitsy. Zange tamin'ny maraina ny tereny ateriny noho ny tonga teny am-piangonana nefa tsy nety ny ajanony ilay tomobila fa hoe hitsangatsangana ho ny hitsangatsangana. Efa tsy nety fa ny tereny tsotro izao fotsiny dia hoe tianony dia tsy maintsy valiko eny hono izany. Tafity izany karako. Mangina eo koa e. Fataiza moa zany ianao io tsy hita mihitsy androany tontolo. Mba mihodina kely koa indray Ary kala-piasa vavy io koa tsy tato mihitsy. Oroahako io farany attention tsy fanaraka amin'izany tsika. Ohatray zanga dia dinao amin'izay tiako sainao mandony karamany. Akizy koa ramamany ohatry ny lova be amin'io le bandy Maninona? Raha zaza kely ianao efa nite afiko ny tamaina teto samy verina indray ny adalàna so tokony haverina ny anjanamasina ianao io. Dray tsika efa tsy miverina antsony ramamany Koa ny manao adalàna ary so mba miverina fokafokana ambadika indray ary ianao io. Tsisy io afo nandoro lambako iniko le fitiavana mihitsy amin'ny ora miazakazaka be dia mandeha amin'izay tsy tokony alehany mibandy. Za zay dia miteny aminao fa ataovy anie piasa avoko afatifaty sa kosa manao ody mahery vaika kalakely io. Mety ody fitidizitozy mihitsy angamba ary mamoa mampiredareda beko. Roako ato ihany io farany. Raha roanao izy dia hiaraka aminy ako nahatrany akoatra mihitsy azy. Mirediredy saza dalatsa dia niteny aminao azay sedy efa niteny zay ianao io ramamany raha za tsy haino atsofoko amin'ny sofina vy dia avoakako amin'ny sofina vanana. Niany aminao amantsy ataovine Ohatrany hoe tsy normal izany ho ty Ramose kely tika mariny. Hita fa tsy normalako. Tsy azoko fa ahoana mifoka zava-mahadomelina nge arain'io taloha dia lasa mivika voaingana izy no mivoaka tany amin'ireny fitsaboana marary-saina ireny. Marina hoe eno hitakioko zay ngele maharatsy an'ireny tsy mba tsapan'ny olona mihitsy izany indraindray. Ka zay rehefa voafatotrako jamba ny saina. Kalakanto ahoana tompoko? Inona moa nanadala Andre anjanako fa manadala ny zanaka ao ahoana moa
ato so everindry tsy fantatra zany nataonareo omaly zany ho adray so dia mba tokony ny zanakao reny ho antaniana madama tsy ahoaka izany ndrikalakely ity fa zaho zay dia mba efa miteny amindry roako ndry fa toy izy ihany sanatria amiko izany madama tsy hanao an'izany mihitsy mody izany eo tsy hanao an'izany mihitsy ataovy ane tratrako hoe itsitsy andrimantsy samy tetika hisavy-tsarangy zato izy lasa ny asa tao fa sao dia voafetako ny tamainy eo eny tompoko eny ary tonga vasoa izandray zao zany za tsy mila vahiny mampikorota-tsaina be reny zany inge ny teneniko anao hoe sao dia tokony haverina any amin'ny hopitaly indray ary ianao ty rainao le niantsana teo odony izy ay ve le rangah iny iza koa miteny anareo fa raiko iny efa iny foana ny taizanao tato ngara tsy nisy an'iny ianao ohatran'izao lasa talo ohatr'izao mahatsiravina koa miresaka aminao ka dia aza miresaka zany nga sarotra be miomana ianao fa raha pitsy papa no tonga dia toy izy foana ny adalanao hanaovany ianao zay mihitsy ny aly tsy tiako dada aiza reny no ahitako anao efa ela ihany izay nahatongavako taty izay fa tsy te kiaroko anao fa niala maina tia sarinareo sy neny ity sisa no any ataoko fahatsiarovana jerijereko rehefa alina alohan'ny atory iny tompo matoky izay mety fitondranao mino fa raha sitraponao dia hainao mihitsy ny mampiaonanay mianaka indray androany ary aloha amin'izay loha atory fa efa alina ny andro ka maika ifo maraina za koa efa mila mitady tsy ho tamahana mihitsy amin'izy mianaka reto tady anao ny ataony daholo ry zareo raha mahita safa aloha dia hiala mihitsy petraka amin'ny tompo izany za koa mba efa zatra eto ihany nefa mitady milamina eo rangaha mahita mihitsy azay vao miala mila miasa tsara tsika fa ho avy patron ony izy zany fa dadany sety fa izandray aiza koa arynareo izany fa ngah masika be tena loza sady masika ny sarotiny zany madama aza ve mbola azoazo tsy izy dikany raha izay madama eo anatriany ko tsy anjana be ve zany tena ohatrany tsy ahatamana raha izany ka dia ho aiza nefa tsy manana dia miaritrako zay loha ary to mbola tsy miomana ihany ianao iomana ninona moa hoadray hitsena amin'ny papa androany ina izy no tonga fa ngaza zakely mbola tsy mahita lalana nivadinareo ny tsena iny aza manao izay atezitra eo ianao ry sedy miomana ianao tsy mahavita kamo be ianao izay tsy ataon'ny rainao mahita fa miteny zay efa hitako foana izy zao aleo anao eo sady tsy raiko izany iny rangaha tsy ady aminao eta fa lasa rehefa tsy andeha anao dia tandremy mifetsika fa atory eny amoron-dalana sy anao katrame angamba rehefa roany eto tsy aho mibany izany vitan'izany mantsy izy ity ataovy ihany ny didoanao tonga soa mivadika tratrasoa ary mba makay sedy ve atao mahagagy tsy nety nandeha izy
tsy zazakely koa ka azo tereny e. manahirana mihitsy mipandinika. Na zazany sahirana mihitsy mitaizazy. Izy koa moa atahorako ihany manakorotana ny lohany fa sao dia miverina eo indray ilay adalàna. Tsy aty amiko mihitsy ka. Aleo hiverina any raha hiverina fa adalàna ny anaziko. Aza dia manao an'izany kosa e. Tsika ihany nge sahirana raha maninona maninona iny e. Ao zao dia mpiasa trano indray ny mahafatifaty azy. Moa izany iziko. Raha tisitra amin'izany ny tena dia ohatry ny hoe ianao mihitsy ny tena masika. Andahody e, za koa izany efa tena vizana. Maika tsotsotra. Mandroso e, tonga soandray. Misaotra vonga. Ampidifikelana trano ireo entany reraka izy a. Eny tompoko, manahoana tompoko? Manahoana ianao? Ohatra ny hoe endrik'olona tsy vaovao amiko izany ty rangahy. Iza nefa? Fariana mijery ny deba indray ao ilay entana bataina fa tsy. Tonga so eto amin'ny tanàna indray rangahy. Zao ihany le tsy mampifanaraka antsika. Izany mba fanajany fa aiza ho aiza amin'izany lebleme. Vao miona koa very izy mianaka dia hiady a. Anaro tsara ny zanakao fa tsy tiako a. Tsy fanaraka amiko mihitsy io raha zao nataony. Za zay dia efa mba miteny. Draso hoe marina raha tsy mitovy be amin'ity sary ity izany le rangahy io. Olona sendra mba mitovy ve sa iza moa le anarany ato ambadika ny soratany eny ato? Rabarjon. Izay le anarany dada. Andeha voaka kely ihany izay sedy a. Lasalasany koa e. Zay indray ianao a. Aiza moa nareo mianaka no ifanaraka? Toy izy ihany ne e. Nakaizy papa teo? Ohatran'ny tsy mpitahiry an'izany ny ety a. Mandreraka mihitsy miresaka aminao ity ka. Kanto a. Ahoana tompoko? Hitandringa ramose teo? Tsy hitako koa. Nakaiza koa ary iny. Bary a. Bary. Orbarjona. Barjona? Dada ve? Tena izy ve? Aiza hoe le sary? Izy rangahy io a? Tsy salasalana. Dia inona ny ataoko? Olazay ko azy ve marina? Marina io raha mba ino aho? Sarotra be. Eny e, isaorana an'Andriamanitra aloha rehefa hitako fotsiny izy. Aleo dia vita eo ny toyany. Rehefa ao aoriana ve tsy ho fantany foana e. Mahakasitraka tompo fa tena mahagaga loatra izany fitantananao sy fitondranao azy izany. Tsara loatra ianao. Fantatro hoe ianao mihitsy no mitantana tato. Dia anadahako anie izany sedy raha azoko tsara e. Nefa izy ity sasatry ny tory fitiavana amiko. Sady manery mihitsy moa. Orkanto mba hitondray ranokely aty hoe za azafady. Eny tompoko. Ary mba malaky fa tsy ilaiko mianahany eo e. Efa miteny foana fa rehefa maniraka dia tsy mila olona midorororo a. Azafady tompoko. Sika n'izay olona re izany. Zao ngamba no misarahany io sineny. Taro rangamba me vola kely any aloha mibande. Ohatray, ngary le tiany anahy vola-dala tompona fa avy amin'ny olona dala sitrana rehetra izao a. Avereny kely hoe le vavanareo. Fa ngamo tsy zandray alahy io ka. Sa hividianana zava-matomelona indray le vola. Mandina fotsy ry rangamy vava rehefa tsy hanome a. Mbola ho azoko nareo e. Mikaramary le ty raha tianam-bola. Oke, voray e. Matsiravina tsy. Ela be. Ty tompoko. Raha hono ty vera maloto be ty ry kanto a. Jereo ane e.
Efa mba hanezahako ny sasana tsara ihany anay tompo. Izao ve dia ny sasy Maty an-tongotra na toran'ilay vera, tia mivakina vera ny tongotra dia jere maharatra be. Lasa mandeha any fa sao dia mbola ampiko eo miverena ty dia rofo reo. Tompoko. Io vadinareo io aloha mbola ho avy mipatsaray tsy mivava amin'io. Manginina aloha zao. Fa nisinina indray Zany mba ka faraina lava eto hita mihitsy hoe iray kely. Manina koa nefa raha mba mahay mifanaraka Vadinareo mihitsy raha ngany sarotra ifanarahana. Mbola ho azoko io. Petra tsara Arova foana vadinareo koa ve moa tsy arovanareo foana fa aza tao aty amin'ny sedy Misy oay fa manino ty tongotra ny tomaratra be. Mafiandry jery rehefa mahantraka. Tantarao mihitsy aloka. Ny ran'ilay ramsenankarano azy dia vera madio be fanezahako ny sasana tsara ny nameko azy lazainy maloto. Natotany tamin'ny tany ilay vera dia napitany tetỳ amin'ny tongotra daholo ho vakina. Andray kosa tena tsy rariny kosa izany ka. Isetiko ohatra amin'ny famaly be dia izay ngamba ny natezitra azy. Ndao kiaraka hitady asa dia samy miala ato Tsy afaka miala ato jery Fa manino Izay fotsiny. Tsy azo kokoa ndrika. Taloha ndre mihitsy maika hoe hiala ato. Dia efa zao ve mahazo andry dia mbola hijanona ato ihany tsika ka. Aleoloha dia amin'izao apetraka ny tompo jery Zay izany. Areo aloha tsabony ny tiratra indray ka. Zaho ilay tsy mampifanaraka anareo sedy reto Le zanakareo mihitsy raha madoty iny tena sarotra hoentina. Le izy koa aloha hita mihitsy sedy hoe tsy zanakao Zay aloha dia tena marina na izy koa zany tsy mandray ho ahoray mihitsy dia rariny aniny ahy ny zanako ny tena tsy manaja mihitsy ny tena marina Ka atao vita ny fitiavanao azy Ity zanabaratra ve? Tsy isy io Zany mba toe-tsainao Za kosa mihitsy Voray izay tsy mametsy ny ansedy ihany afa le rangaty mihitsy ny tena ratsy saina. Ho hitany tsara fa ohatry ny iray loha amin'ny sedy An'izay le fady aman-janako. Efa taona maro aho izay tsy nahita azy mianaka intsony. Ny zanak'olona tsy manaja ty andrianina sy karakaraina fa ny anteny tiana riana. Ohatry ny nanenina ihany Tapakarangany hevitra aho. Andedina any ambanivohitra hijery azy mianaka Tena hifona amin'ny zareo Ara manaiky iverina amiko ary sao dia roahako any rehefa ampodiko ny vady aman-janako. Sady izay nga mbola vita divorce. Efa lehibe izay le zanako. Tsotra loatra rangahy mivadika iny fa zany tena adala. Tena lasa manenjika isanandro mihitsy neniny. Anka lasa misingidi ny fiainako dia lasa masika loatra. Tsy azo anatonana mihitsy. Kanto ahoana ihany ho ale izy Inona io Za kely rangaza modina fanina le za le hoe tia antonkinina indray. Aza mampimera amin'ny sekely Zany ve mba fomba fitorianao fitiavana?
Ny olona raha amin'izay rehefa mitory fitiavana izany manampy tamin'ny sy malemy fanahy fa tsy feno fahasiahana ohatranao io. Na olona tokony anaiky aza ve dia anaiky amin'izany. Ka za efa izany mihitsy efa toetrako izany ka tsy afaka miova ntsony aho. Ka tsy hijaly izay vadinao. Za ranga tsy mampijaly vady izany atolorin'ny tompo aloha ny fiainanao fa izy irery ihany no afaka manovanao azavadika le resaka fa anaiky fotsiny ianao sa tsy. Ao ianao anaovako asa ka ianao nefa tsy maintsy manaiky raha mbola miasa ato aminay koa aza mampimeo a. Fa mba seza koa ranga ty vadinareo to tsinody atoandro zao efa ho maizina mbola tsy hita popoka ihany. Inona koa ny sakosaina amin'izay iny? Arabaina fa nisokatra atao ihany ny mason'le mamanseriako. Tena marina ihany ny lehilahy Ndraso aloha hiantso azy mianaka hisakafo a. Zange efa miteny aminareo fa mila faizina mihitsy ho indrangah iny fa miseho milay Inona izany resaka mafampahanato izany? Na tsy fahalalam-pomba aza ny mihaino resaka alelo enona kely. Sady za matahotra fa raha tonga saina hiverina amin'ny vady aman-janany eo iny dia hiala amin'ny tsika mianaka. Fa ngatsy efa nareo ny vadiny. Vadivady ary sety fa tsy tena vady efa manambady aman-janaka vita sotra sy mariazy taminy io no natalaiko. Nareo mihitsy izany ny vendranako. Mpangalabadin'olona ny anareo raha izany. Maharenina eo koa ianao noinao ihany nanaovako an'izao. Zay na antra be vokanao dia nindroahandray aman-dreniko. Zara raha nisy azy ny atsapazana. Ay ve izany mariny? Dia inona izany nataontsika aloha Botaperina ny datin'androny dia alaintsika daholo izay rehetra azoko. Milamina tsara tsika mianaka amin'izay. Ohatran'ny tsy ratsy Ahoana? Matahotra mantsy fa sao dia hiala maina eto tsika mianaka. Mangina fa misy olona izany. Azafady tompoko, efa vita ilay sakafo? Ho avy andao aloha sakafo ry sedy Tilosako maty efa ho heritaona hoy izay Arso. Le trano nipetrahana izy mianaka koa aza ifandrotana ary le zanako mba lasa izy. Olona koa moa samy milaza fa tsisy nahita izay naliana. Indrisy ty adalako vady ny firy le ty vao mamohany io Samareny ny laka tsy maheno klaksona mitabataba be zany. Azafady Ramose mba efa sao dia hitsahako eo tena ratsy fanahy reto olona indreto ka ho reseko lahatra rangaha kanto dia hialato izay mialany ramamany tsy andrelitsika mianaka fa androany ihany dia ataontsika ny aksion. Mety mihitsy izany sady za koa rangahy efa leo be mahita an'le tavan'le rangahy io fa ngaloha efa misy any ohatra misy ato anaty poketrako ato raikitra izany Fataiza moa izany ianao io izao vao miditra ny trano? Ahoanao inona izany Ie, efa tsy azo anontaniana intsony koa. Tonga dia petra fandrasa haka ny sakafonao Malakilaky Patray, ary inona koa moa ny vandravandranlahy? Nareo koa ve tsy azo jerena nde misitrika any anaty lavaka rangahy rehefa tsy azo jerena Io vavan'lahy io ihany no mahatonga tsy ho tia an'lahy. Tsy ahoko koa rangahy.
mandeha ndry mivoaka fa le karakarako ny sakafony Ramse. Io ary afaka hitany teo oviana koa izay hiditra ato mba hikarakara ny sakafom-badiny raha tsy hoe aho raso arangarano keto izay ataony. Anio farandronao Rabarijona. Andriamanitro, tena poziny inona rarany ao anaty sakafony dady iny. Inona reny ataoko hoe ampio atompo fa ho faty eo indray koa. Rabarijona izay mianaka koa dia galabina amin'ny arena tsisy mpanelingella fa miala tsiny e. Ineny ramamany piany masikilo fotsiny efa ao izany le zavatra raha azoko tsara. Ndraso ataoko izay averen'iny sakafo entin'iny mody hitondra rano zay. Finona koa izy ataondry ity e. Azafady madama. Azafady inona matoko ndre androany. Sy io mihitsy mamoa, jereo raha tsy very daholo le sakafo. Tsy sainy takako mihitsy fa mitavozavozy efa tenenina foana. Andray izy ihany no arovako nefa daka ny mba setriny. Saika atorana fa nikiboko mihitsy any amin'ny voadaka ndresary dada. Lasa mandeha any fa so fatina eo. Fa inona indray le tabataba tao ambony tao efa nahazo gradiny indray nga no mitomany kanto kely ka. Ao ianao ka? Fa nisinina andray zany efa fa niteny andry hoe ndao tsika hialato fa ndriny tsy nety isan'andro avy dia ranomasy foana ny sakafondria. Zany ke bandy arotro foana ninninona zavatra mitranga eo fa ndrimy mampalahelo sady zange fa nahita asa tsara lavitra ao atsika sindry sady tsara karama be ndao hiala ka. Zaho tsy afaka mialato zany. Fa maninona efa ohatrao ve mahazo andry dia mbola hiaritra ihany. Mafinareo ka no ny fitiavako sy ny alahelo andry koa ange no hiaretako miaraka tamin'ity taito patro tsy manaja ny zon'olombelona ngatsika raha piasa sy mantra dia atao ohatrao ka. Fa jery velomba azo isarana tsy ambaratelo ohatray ndry koky mahazo matoky zato isan-jato ndry fa ahoana aloha jery raiko niteraka ange monsieur Bare. Ahoana ataovy matotra koa marina zany mbola kely dia nandao anay sineny izy matiny eny dia izay nekarako aty hoe hitaty izay misy azy dia io izy hitako io. Fa ahoana koa ny nalalandry hoe izy koa io ka. Sary betsaka ngery kanto ny olona mitovy azoko antoko izany jery Barijona ny anarany tsisy fanampiny dia izay koa ny anarany dada. Lalina ndray zany ko manina raha lazaina azy ny mariny. Te ilaza nefa le fihetsika ataony amiko anie tsy zakako izay no mbola tsy ilazako azy ny marina so mba tsy mendrika ho zanany aho mantsy. Ka izy kosa neky tsy mahalala raha fantamivianao an'izany izy ka. Na zany azy nefa ne izy eo ka tadiavon'le raha matoy io sedobozininy tratrako mihitsy ny nandrarahany pozina tamin'le sakafo dia nataoko fananiana ny donina le izy mba ho very madama nametaka tamaina mba zakako ihany fa izy nanampy daka koa ny tena nakarary ny foko nefa ne dia fierovako azy ihany zany. Ka efa hoe tsy fantany laza ho azy aky fa ratsy be ny zany ho faty eo ihany izy vao ilaza ndry. Tsy haiko maty daholo indray plan nosombainy le kala-piasa iny nefa iny ny pozina farany tao na ataoko daholo mba aherihery. Raha za
iny mihitsy no vonoko nataoko solony teo. Raha ny foko mihitsy ny napariko dia efa izay ny zavanitranga teo ka. Fa inona tokoa aloha ty mahazo amin'ny vadinareo ty e? Ohatran'olona lasalamborona izany ny dala. Saza bagakako. Esy, tsy asako saina koa e. Aiza reny mety ahitako an'izay zanako izay e? Hoaiza iny? Alahady nge androany tompoko e. Andeha hivavaka? Tsy mivoaka eo ianao. Andray kosa avelao re zamba andeha hivavaka e. Efa hoe tsy dia tsy. Raha mivoaka eo ianao dia tsy mahazo miverona eo intsony. Mazava aminao izay? Ramosea, mila ny tompo nge ny fiainantsika e. Velontsika raha tsisy azy. Tsy ahoako hoe mivoany vavahady eo ne ianao ahitanao azy tsara e. Za mantsy hisangy aminao a. Fa ahoana indray e, ngatsy lasa. Tsy navelan'ny Ramosea. Ohatray, ndrio azy sarotra torobe. Efa hoe lazao azy marina. Zary jery ohatra ny lasa tsy mahazo azo indraika. Aleoko ihany kamboty. Rehefa tena nandinika tsy ilaza ny marina mandrakizay a. Adala mihitsy tindrika. Raha fantany ve ny marina dia hanao andrio ohatr'izao izy. Tsy mahavita e. Ohatra mitady ho tapaka ihany ny hevitro fa hialato aka. Ataoko tsy mahita atsony io. Aza manao an'izany kia. Ndio moa Kristiana? Eko. Ianao koa ohatrany hoe manao fanontanian-jaza kely. Dia fantatrindry izany ilay hoe ny zavatra rehetra tsy misy kisendrasendra izany fa efa planina avy amin'Andriamanitra avokoa. Ary ve sety mba mahay an'izany ihany? Za angeka dia izay natao anatin'ny fiainana Kristiana ohatrandry ihany. Tsy nazaka ny sendram-piainana sy ny fitsapana dia niova e. Reny aza ny tena tokony fikirana amin'ny tompoko. Tena marina ký izany a. Hatramin'ny fandraisantsika sindry izay dia nangetahetany heverina be mihitsy dia raina Jesosy fa efa asan'ny fanahy masina izany. Zaky mahita hoe misy olana ty Ramosea ty izay no mahatonga azy manao fihetsika ohatr'izao. Izy ve misy olana dia tia amin'ny hafa no atotony? Misy karazan'olona ohatr'izany mihitsy ka. Jereo an'ity izy lasa amborona be izany foana. Ndraso hoe va hoaizy jery mba andeha ampiresahako e. Olona tsy azo ifampiresahana io avy koa. Sa te azo afatra mavesabesatra an'indray? Kalimindry e. Samy bandy izay. Haiko tsara ny mampiresaka an'io. Dia meko an'lahy izany ny mahay rezako. Misaotra e, dia eto am-bavaka fotsiny ny tenanay e. Ahoana Ramosea? Inona ny lahy? Ohatrany hoe manana olana ve nareo izany e? Ohatrany tsy ao mihitsiko. Dia aiza amin'izany moa ilay tokony hidirany lahy? Nanarali ity ny asa atao tsara. Za ange afaka manampy anareo e. Inona moa ny zavatra tsy vitan'izao banjoka? Ay, raha afaka manampy ahy lahy dia ndana dia tiavy ny zanako ary. Izay no olako eto izao. Fa tsy efa io ve ny zanakareo e? Sedy ve? Fa iza ndraika? Tsy zanako izany io ry le tia. Zanako voangy io. Ny zanako ny lozako. Tanambanivohitra izy mianaka no nipetraka taloha. Dia nijereko tany nefa hoe efa maty hono le vadiko. Dia le zanako tsy hita hoe lasa izana lasa izany e. Marina hoe ao fampiko nareo e. Misy sariny nefa avy any aminareo any ka. Tsisy e. Izay mavako lohako hoe na ho hitako azy izy tsy ho fantatra akory. Tena adala mihitsy aka. Zanak'olona tsy manaja ny tena akory ny karakaraina fa ny amin'ny tena ary. Korazy e. Aza matahotra fa ho hitanao tsy ho ela ny zanakao e.
vindry tantaraiko zavatra. Ahoana? Mitady andrika io raindrio. Fa ahoana ka? Efa nandeha tany ambanivohitra nareo tany hono izy e. Nanao fanadihadiana. Efa fantany hoe maty mamanareo. Dia mitady andriny malasa saina azy ohatran'io foana. Zany ve? Izay ny resaka teo e. Sao dia izao ny fotoana mety kia. Tsy haiko e. Aleo aloha apetraka amin'ny tompoka. Eny ary e. Mba sainy ihany a. Sady aika tsy zanany io sedy io a. Marina hoe? Ie, zanako madama hono. Kay ve? Ahoana ihany, inona ny atao? Ohatry ny ela fiodinana loatra tsika. Dia ahoana izany no atao e? Ndao rangahy tonga dia ajetaka any a. Aleo sainina tsara ihany aloha izay ataova sao dia hihinana mangahazo tsy hividiana eo ko. Atao tsisy malala izany ko. Dia iza nanao an'izany? Tsika ihany rangahy. Reto mpiasa reto fotsiny izao manelingelina antsika anie. Hitako. Reo rezao. Avianareo aty. Ahoana izay? Izao misy zavatra saiko alainareo izay any amin'ilay rahavaviko. Tsy rehefa mahita azy. Matory ihany nareo fa rapitsonareo vao mody. Eny tompoko. Ary lasa mialany daholy. Misy raha ho jery. Tena za mihitsy. Dia inona ny atao e? Andao tsy andefa anara-maso an'izay ataony zareo fotsiny ko. Oke, izay lalany ihany lalany io. Efa restoriny izay. Zay ihany sedy mivoaza amin'izay. Ho avy. Reny ko. Hoay, tao mitondra antsy. Inona no atao e? Tena vonina ny amono mihitsy reto. Andrasy fa hitako ny hevitra e. Azerako ty vasy ty dia hiafintsika. Tandremo so hitany a. Mety izany. Amin'izay taitra ireo. Izany? Eny tokoa. Afa. Ndao tsoka. Aleo dika ny andefitra anty. Za koa andeha hamonjy ny hefitranay. Ty. Tsy tanteraka indray ny tetika. Manao vitana hafahafa koa ty rangahy ty a. Aiza ve dia efa indroza izy ny saika vonoana hoe tsy tafa foana. Fa mba ina tokoa ary ny zavatra alina e. Sa misy lolo ato? Tato nefa tsisy olona mihitsy. Ay, efa taitra ianao. Tsy efa io hitanao io ve? Fa inona izany ty makisitina anao vao maraina ka? Ndia akarivotra ka. Hafahafa koa le raha matoa ty. Sa nanofy ratsy anga? Ie, nanofy anao efa niosin-draha mihitsy a. Aza matahotra fa mbola ho avy. Inona izao mampigongonona anao eo? Asa? Ohatray, fa le raha matoa ty ary sao dia efa ho lasa adala. Ahoana Ramsea? Ahoana e? Ndao tsy hiaraka amiko fa misy ilaiko anse? Eny tompoko, hiomana kely vetivety a? Kanto! Ahoana tompoko? Somary fafa io tomobily io fa andia hivoaka any izay. Eny tompoko. Ary malaky fa maika izay a. Midorororo ihany no tenenako anao foana. Fa maninona ho ary amin'izay masika be amiko foana e? Fa inoko moa ianao no tokony ho tambatambazako e? Mbola ho fantatra ao aka. Piasa! Eny e, piasa aloha izao. Ny asanao atao tsara fa aza be resaka eo e. Fa ho aiza ho atsika Ramsea?
andehana ambanivohitra andray isitsika anao fanadadiana mikasika an'ilay zanako. Aza mandany fotoana amin'izany Ramsia. Ohatray, zanako ve dia tsy andaniako fotoana ny tady azy e? Tsy mbola niteraka marina lahy dia tsy tsapan'lahy izany hoe fitiavan-janaka izany. Izao fotsiny Ramsia, ovay ny fomba fiainanao. Aza masika mikanto intsony. Tsy azoko, fa ina koa ny idiran'ny kanto amin'izany? Ka raha tianao ny hitan'ny zanakao dia izay olona hitanao aloha no mila hainao tsara ny mitondra azy. Sa tsy mitovy amin'ny kanto io izao ny taonan'ny zanakao izany ka? Zay tokoa. Dia ndao tsika iveriny, dia miova, mivava. Ary angatao amin'ny tompo ny fanenanareo mianaka fa aina tao ny zavatra rehetra. Tena misaotra lesy jery, tena marina ny tenin'ny lahy. Kanto a! Ahoana tompoko? Avilondry e! Tena mialatsiana kita amin'ireny fihetsika nataoko tamin-drireny a. Ohatray, fa inona koa no nampiovan'ity tao? Tsy maninona ka fomba mpanambola ihany aneny manambanimbany mahandry. Aizako e, tsy izany fa misy olana dia lasany amin'ireny ilay izy no atotoko any e. Ay ve, tsy maninona ka? Izay fotsiny fa mandehana toy izy ny asandry kanto a. Eny tompoko, misaotra. Dia ahoana raha kanto a? Tsy azoko izay nampiova tampoko an'ilay rangahy io tao. Niteneniko akia. Ay ve, saotra ny lahy ihany aloha e. Misaotra ny tompo e. Kanto a, mba makaina kely rehefa reraka e. Tena niova marina ity. Ndraso ararotina hitoriana ny filazantsara. Ary ngara amin'izay tsy niasa? Ie, reradreraka dia nanararoatra mba nakaina kely e. Mety mihitsy izany ka. Fa ao amin'i Jesosy amin'izay manovo hery a. Ao ihany nge no azahoana ny tena fifaliana sy fiadanam-po e. Tena izany tokoa. Izany tena tsapako fenongidy mihitsy ny fiainako ry kanto e. Mila ny Jesosy ny fiainanao Ramsia. Tsy ampy ahasambatra anao ny vola sy harena. Tena tsapako izany ry kanto a. Ny anky izao ny fahitako an'izay zanako izay no anotokana tena fifaliako a. Apetrao sy angatao amin'ny tompo e. Ny fiovanao no andrasan'ny tompo dia ho azonao izay angatanao rehetra. Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia hanampy anao ny zavatra rehetra e. Ay ve mahafinaritra be ohatr'izany no miresaka amin'ny kanto e. Sambatra be izao ny ray aman-drenao e. Ohatray, tsy ny tenisy fa nitsika dia lasa marina. Ary ohatrany hoe nisy rivo-baovao niova izany ho atato tanàna tato ato e. Samba gaga. Mba mailomailo nareo fa ohatrany hitako lasa tsaratsara resaka ilay vadinareo sy kialakanto tato ato a. Naza koa aza mba mahatsikaritra an'izany. Fa ahoana ihany tokoa ilay aminareo e. Kiaraza sarotra hodina beko. Tsy mety tia mihitsy ny izy. Atao inona koa io e. Ohatry ny roahako aty ihany io a. Izay mihitsy ny mety e. Midraso fa tsy taitra ianao. Zavy ny diso fijery izany sa ohatrany lasa tsaratsara resaka izany ana resika ala-piasa iny tato ato e. Olona tatrano ve raha matoty tsy hifampiresaka. Tsoro marina e. Mba matokisa valeur raha matoty a. Zaza kely io ko asary-piara. Sa efa zatra mpangala-badin'olona zato izy dia matahotra mitody miverina. Amboary kely ty fomba fiteny a. So anaparako ny atezerako eto zato izy. Ohatray, ianao vehivavy indray miseho amin'ilay amiko. Alefa sikely hoe hitako azy. Roahako ato io, hitanao tsara. Fa nga ianao no mibaiko ato. Sa ianao mandony karamany. Ataovy izay ataonao fa efa hevitra tapaka ny ahy e. Ataovy kely dia ho hitanao eo e. Tsy ianao mihitsy ny mandidy ato. Sao dia ianao indray mivoaraka ato izay voagaga. Ay kosa dia efa takalinao mpiasa mihitsy a. Misaotra betsaka. Tsisy fisaorana.
kanto avindry aty ahoana tompoko? zao rofiny etakely-ndry dia lasindry mandeha ihany voarokindry. Madama, fa misy inona? Inona ny ratsy nataoko? Fandry mitady sarisary zoro amin'ny vadiko io kinina indray? Tsy kosa madama, tsy manao an'izany aho. Tsy ahoako e, lasindry mifantatro. Mifona madama. Ay, voaka ihany fa nanao ratsy no mifona. Tsy nanao ratsy izany aho Lasindry e. Aleo ary aloha mba hiandry ny Ramose. Fa mitetika hoe rehefa eo Ramose dia azo rariny. Za indray tsy hialato izany ka. Aleo hanao izay ataony eo. Jery zange ka roa madame. Fa ahoana? Mahita anay sy dada lasa miresaka izy dia lazainy fa miaraka hono izay. Loza koa izany. Dia ahoana nataondrika? Za tsy hialato izany e. Izay mihitsy. Aleo hanao ny ataony eo e. Mila mijorondry. Sady tsy efa fotoanany koa ve izao ilazandry marina amin'izay e. Tsy maintsy efara amin'izany ihany tiako. Mbola tsy lasa ihany? Za madama tsy hiala izany Ohatray le ty fa iza moa ianao no miseho milay tsy hiala ato aminay rehefa roana? Ho fantatrareo eo ihany e. Tsisy ilaninay izay momba andry ihany fa lasa mandeha lasa. Sary tiavina loatra ka. Ohatray zao raha nanaiky niaraka tamiko dia mba efa tafakatra andaparikala. Fa inona foana izao tabataba ato izao e. Mipiasanao roana dia midongo tsy mety hiala tsotro zao fotsiny. Saza mihitsy ny tindry hanipiny etandrena tokotany. Reny rofy dia lasa mandeha. Velona etako madama fa aza dia tsipitsipo ohatr' izao Mana maimbo-trano izay ny sahazazy. Mipetra tsara ianao ry voanga. Fa sary inona ity? Oay, ahoe? Dozarina sy arsoa. Tena hita n'ilay sary. Voatsipy niaraka tamin'ilay entako. Kanto? Fa sary nisy ity? Dadako sy mamako. Ahoana? Marina ve izany ry Kanto? Fa iza no anaran'izany reninao izany? Iarso? Misaotra tompo zanako. Maninona? Fa zanako ahoana? Zanako io. Le zanako ny tediaviko efa hatramin'ny elabe. Tsy marina izany e. Mpisoloka io. Efa ela ny nahalalako anao fa nininangina. Fa naninona kosa efa taiza no tsy tongako nitady anao. Ka misy fotoana ny zavatra rehetra Misaotra ny tompo fa hitako ihany ianao ry zanako. Vangy, arao fainga andro etan'ny zanako nantsipinao ireo. Aingana. Azafady tsisy io. Ay, dia rehefa tsy andro aoka ianao dia ny anareo mianaka no atsipika eo an-tokotany dia lasanareo mandeha any. Aza tao an'io moa fa rofoko re. Malaky ianao e. Afiaky fiainoko izany zanako izany tena mifona anaka. Aza matahotra anao fa honirantsika ny lasa. Eny dada. Ohatray le ty enjana indray izany. Ohatra no ratsy nefa rano tantara. Amboarinao tsara ny efitranony zanako fitao tsara dia mila manaja azy ianao raha mbola tianao ny hipetraka ato. Zange ka tsy piasa ry bary Ka rehefa tsy anao ianao dia ndao fa lalany Eny ary mba ho aiza moa. Ndao tsika mianaka hiaraka hivoaka kely. Tena vidiany dada daholo izay tianao rehetra.
eny dada. hoay kosay tsy raharony kosa rangaza ho a za hoe rangaha tsy mba nataon'le rangany io an'izao. mila mihetsikatsika fa ho ratsy a. tena zany mihitsy. kalma ianao fa andao saintsika tsara. azoko tsara ny anaka dia efa fantatra hatramin'ny ela hoe izany rainao hoe ie vo tonga avy any ampitan-dranomasina ianao dia efa fantatro ka. ndry kosy fa naninona ny tsy tonga dia niteny ka ianao ne diso nasika tamiko hoe dia naleoko nanginina aloha na dia saika hiteny ihany aza. tena menatra anao anaka ny fona nentiny tsy fahalalako anie za kanto enao ngery dada ka efa indroa zay saika amin'ny finoana izy mianaka ahoana izany mila mitandrina ianao. tadidinao moa le zananary sakafo iny tamin'iny indray hitako nandrarany-poizina ny sakafonao dia izay no nanaovako fananiana nandona sy nanary azy. tena marina ve zany nefa dia izany indray nanampy azy namono anao. le faharoa indray andro alina efa saika hotsatohan'ny zareo ny antsy mihitsy ianao fa izay sy jerina ny mba-tsemba nazy teo dia tsy tanteraka. tena tsy ekeko tsony kosa izany ka vo avy aty tsika toa dia roahanao ireo sady sitrapon'andriamanitra koa ny itokantrano maso ataonareo io tena misaotra anareo sy jery any aloha raha tsy nareo dia efa maty aho ohatr'izay angamba. ndao jesao nisorantsika no ny famindram-pony aminao dada ampy izay atoloron'ny tompo ny fonao sy ny fiainanao aza mitoky amin'ny arena miovaova fa miaria arena ny an-danitra. eny akia tena marina izany nio no anolorako ny tenako an' jesosy ka izy irery no antom-pivelomako sy antom-pisiko fa ny arena tsy ho mandrakizay ary tsy mahasambatra tsy azahoana fiadanam-po mihitsy teraina jesosy. tsy ampiovany hevitro mihitsy ny fifonanao izay koa izany ndao fa efankahititsika ary tomba mandrahoana sa mitetika anao iny zato izy veloma ianao baibay sedy aorony ny entanao fa andehantsika vahoany andeha ahoana ndroany tompotrano ataovy serio koa rangaha le kalakanto iny daholo ny anton'izao ary tsy hay koa izay nalalàna hoe tsika saika mono azy dia ho aiza izany tsika tsy fantatro tsy avelako vita mora kosa aloha izao tsy maintsy amaly faty izay mihitsy ary le kalakanto io no fatiko voalohany izy daholo mantsy ny anton'izao tsy teto izy mba nilamina tsara ihany tsika ataovy mihitsy raha mamoa za koa vonona anamby ary malaky ianao ndao ary mandeha aloha tsika izao fa mbola ho avy masikytsika natateraka amin'ny valy faditsika izay mihitsy azy ny alefa atsika sy mamoandre tory fangavo adakatato reto io efa iarahantsika mahita ioko izay zany lasa izay lasany mihitsy dia noho nydry daholo ry kalakanto ny anton'izao ndao fa efankahititsika tsy androany ihany ny fiainana retsy ary ny zanako kely aza mba rahahonana sokafa mivavady raha jery andehanan'ireo dada tena mila mitandrina sika fa reny tsy hipetrapetraka amin'izao fotsiny izany zany mihitsy indrindra fa ndry io aza matahotra efa hito dada hiaro andry indrindra fa ilay dadantsika any an-danitra anie izany
misy iray misaoty tamboho dia mamovavahady moramora. Aleo andehanako e. Mailo tsara sao misy maheno ho raisy potsiny eto. Za ve manofy fa ohatrany hoe mahemy vavahady misokatra izany ahy. Sarevitra andrasy hoe arangaraniko eto. Dia daholo amin'izay e. Izy ireny tena misy tsy ho latafititra ato. Ndrasy fa hiantso polisy malaky aho. Nakaiza zareo teo? Ohatray, ay ve nareo manana lakile? Ay zare lazany efa nomango daholo izao. Ndao hiditra. Tena tafiditra. Ary ohatrany hoe lakile izany namoany an'ilay varavarana teo a. Efa vakiana fotsiny ange zany izao fa izy mianaka reto jolahy reto e. Inona zany nataoko mandrapatonga amin'ny polisy? Za kosa aloha tsy hipetrapetraka amin'izao fotsiny fa tsy maintsy mamonjy azy mianaka e. Tonga dia ato amin'ilay zanabaratra iny ny direksion. Azy zany tsy mety. Andriamanitra. Fonjeo! Zay kanto fa miantso Fonjeo. Tata! Tsy taitra e. Miaraka alefanay any akoatrinareo miana. Aty koela aty. Fa inona ny titiavinareo e? Fantatro nefa nareo mianaka ireo e. Zay mihitsy reto dia aninona e? Anatanteraka ny valy fatinay izay azo. Jesoa, izay miantso ny anarana ho ianao no Fonjeny. Fonjeo re izay mianaka e. Aty ianao aty. Lasa mandoaly ketsy manao vavaka farany. Vao tsy manomboka akory ve ny lalao dia efa mikaikaiky e. Se mbola Avelao ny zanako a. Eto masinao mihitsy raha angatino andatsahana iny ainy a. Fona rea. Za vonoina fa aza izy e. Mbola ho avy le tiany anjara lahy. Mijery aloha ny asany lahy zao. Ary ataovy mivavaka ndry farany. Alefa. Fonjeo a Jesoa. Zany ary e. Iny koa ny alahy. Jery. Misaotra jery a. Tena tsy hitanay ry jery izay fomba entina misaotra ny sia. Raha tsy angamba dia efa maty izay mianaka ohatr'izay e. Zany mihitsy. Jesoa re nisoratsika ry izy mianaka. Ka zao a, misy fanomezana tolotro anse. Aleo se mba hanana ny fiainanse amin'izay fa tsy asa manolona ohatr'izao intsony. Atolotro anse ny tanànako any ambanivohitra izay rehetra any na ny tany na ny fiompiana. Efa misy fitotom-bary koa any mba hivelomanse e. Aoka re amin'izao raha misea. Zange ka tsy mitady tampo ny rananao andreny. Fantatro izany e. Fa ny olona toanse mendrika toanana sy ampiana. Tsy ho vidin'ny vonjaina nataony sy akory zany. Dia misaotra indrindra rea. Miposaka ihany zany ty ilay anjara masoandroko. Ngany any serery. Rehefa matoko ny tompo tsisy avelana ho diso anjara izany. Zany mihitsy rakizy a. Tena sambatra sy tretrika any antsika manana an'io Jesosy io e. Indraindray ve ianao rehefa mandalo ato sy fisedrana mama iny dia mba miteny an'izany koa hoe mba rahoviana re vao hiposaka ny anjara masoandroka e? Tadio manana anjara tsara ho anao foana ny tompo. Tsy ho takatra ny sainao an'io izany fa ndao hianatra tena toko sy andro ny tompo e. Dia anjarany ny sisa. Manana fotony an'ny zaza e. Olona iraray izay hoe ao anatin'ny mafy no asehoananao ny alehibe ny voninahiny. Ndao ary tsy hiondrika hijery ny tany intsony sika fa hibanjina n'ilay Jesosy nandresy ny fahafatesana ary mbola afaka mampandresy anao ihany koa. Ny fikira amin'ny foana aza miovaova ao amin'ny any ilay famonjena tsara ho antsika. Fa izy efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika. Mety tsy ho araky ny eritrerintsika nge ny valim-bavaka tolony
fa ilay tsara lavitra no efa nomanino antsika. Esory ary ny fanahiana, ny antora tanteraka amin'ny tompo. Akino amin'ny tanteraka ny fiainany, fa izy efa nanomana ilay anjara masoandro tsara lavitra amira-piratany voninahiny eo amin'ny fiainanao. Fa zao ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampy ho anao ny zavatra rehetra. Anjara masoandro dia ampeny ny antany Rintsoa.